Topoklasy topoko vavy fotoana ny fampalam-baovao faharoa eto Mataive ireo lohateny isongadina amin'ity androany ity ary manohy ny fitsitsihany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita amin'izao fotoana izao ary nandritra ity fotoana androany ity nasiny teny indrindra moa mahakasika ny fodiany Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Antanindrazana izay nilazany fa tokony isy fifanarahana ao anatiny izay fa tena noho ny reny tokoa no ahatongavan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Antanindrazana. Mbola mifampidinika kosa moa mahakasika an'izay raharaha fodiny ny vadiny filoha teo aloha eto Antanindrazana izay kosa ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny mpanao politika avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Nahemotra hatramin'ny tapaky ny volana Martsa izao kosa ny fandraisana ny antota taratasy n'ireo kandida hiatrika ny fanadinana baccalauréat izay ho tanterahana amin'ny volana Aogositra izao. Topoklasy topoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao avy hatrany anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Androany dia nasiny ny filohan'ny fahefana avy nitetezamita teny mikasika indrindra ny fiverenan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Antanindrazana nolazainy moa fa tokony isy fifanarahana atao fa tena resaka fahasalamana no antony hodiny eto Madagasikara. Anjinjiny izay ary. Tokony isy ny fifanarahana atao fa tena resaka fahasalamana reny ihany fa tsy resaka politika no ahatongavan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana eto Madagasikara. Hoy ny fanazavan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina izay manomy fitsidihany Trabona ny Toliara Omaly. Mbola notsindriny fa tsy misy ny olana amin'ny fiverenan'ny vadiny filoha teo aloha. Renim-pianakaviana no marary. Renim-pianakaviana no avy hitsidika ny reniny tsy tokony atao fitaovana politika izany fa tokony ajanona amin'ny mahareny azy ny reny. Zay zany ny zavatra tokony hipetraka. Manoloana izany zavatra rehetrarehetra izany dia nisy ny resaka natao fa tokony hisy fifanarahana na engagement ataony avy any amin'ny olona izay manana ny eritreritra ny hitsidika an'izay hoe eny ary fa tsy ho resaka politika mihitsy izy ity fa resaka hijanona strictement humanitaire. Ao anatin'izay zany tsy maintsy misy fepetra sy fifanarahana tokony atao ary tokony hajanona ny tsirairay avy. Zany tsy misakana mihitsy ny fahatongavany fa hajana fotsiny hoe eny ary fa tsy hanao politika izay araka ny fanambarana. Ny zavatra mahagaga anie dia izao hoe no ny teny hoe eny ary fa tsy manakana an'izany zavatra izany. Avy eo ohatrany miantsy adiny ireny any ankilany hoe dans le cadre ny article 20 io fa tsy resaka humanitaire intsony. Dia ohatrany mahagaga zany. Avy eo indray ohatrany mareo mbola misy manao fiantsona indray any amin'ny famoroporinana politika any amin'ny magro. Aminay zany tsy tokony fitoninana ataontsika izao fa tsy fandrangitana intsony. Teny amin'ny université any Manday dia nijeriny zava-misy tany atoerana ny délégation notarian'ny filohan'ny tetezamita Omaly. Ny hain'ny fitaraina mpianatra araka izany ireto délégation ireto ary nitondra vahaolana amin'ny trano fianaran'ny mpianatra sy ny vatsim-pianarana efa bolana mbola tsy voarainy.